riavana malala rehetra ao amin'ny tompo mbola ho ampitomboina ao amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary dia ho aminao tsirairay avy ny ankonanao izay tonga eto indray riavana malala ny fanavaosana avy amin'ny fanahy masina ka anananao dingana vaovao ho amin'ny fanolorantena ho an'Andriamanitra ary andraisanao fanapahan-kevitra ny amin'izany ho avy ny fiainam-panomponao zany. Andeha riavana malala isika banjina ny tompo ka ny soratra masina izay ifampizarantsika ifampaherezantsika indrindra amin'izao alahady natokantsika hitondranam-bavaka ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny ankonan'izao riavana dia ny Korintianina faharoa izay fanovakina teo ny andininy faharoapolo amin'ny toko fahadimy no andeha isokatra eo amin'lohantsika. Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy faharoapolo. Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy faharoapolo. Ndeha riavana mba iarahantsika mamaky re zany voninahitran'Andriamanitra irery amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa dia iraka solon'i Kristy izahay toa an'Andriamanitra mangataka anay aminareo solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Amen. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay havereno hoe zany riavako afatra roa lehibe riavana no nampitondray ny tompo ao anareo. Ny voalohany afatra manokana ho anareo pasteur ho anareo mianakavy ary ho antsika izay mpanompon'Andriamanitra manatrika izao fotoana izao ary ny afatra faharoa riavana dia ho antsika fiangonana manontolo. Ny afatra voalohany dia izao pasteur iraka solon'i Kristy ane ianareo fiangonana ndao mba averintsika zany ary dia hitodiantsika ataontsika mafy be mihitsy tonontsika ho an'reto ray aman-dreny mpitandrina manoloanantsika reto pasteur iraka solon'i Kristy ianareo isa roa telo ianareo ve zany pasteur ianareo very zany zanako ianareo nareo ne zany nareo ane zany ianao ne zany dady iraka solon'i Kristy iraka solon'i Kristy raha vahavahana io teny io riavana dia mampieritreritra ny andikana azy mahitsy dia mahitsy eo ambany eo dia hoe ambassadeur na ambassador masoivo solo tena an'Andriamanitra tsy eo Andriamanitra fa izy no eo ary dia izy no misolo tena an'Andriamanitra izy no misolo tena ilay fanjakan'Andriamanitra izay tsy hitany mason'ny olona izay tsy fantatry ny olona akory azy fa izy no manazava azy izy no maneho azy eo anatrehan'ny olona ary aiza no ahitana an'ilay fanjakan'Andriamanitra aiza no ahitana an'ilay Andriamanitra eo amin'ilay masoivo eo amin'ilay ambassadeur jereo ane pasteur zany toerana zany ambassadeur vao mandalo ny ambassadeur dia mitsangana daholo ny olona mandalo ny ambassadeur dia milamina ny olona hoe isy zavatra ho ambarany ary manantena zavatra amin'io masoivo io. Za zany zao raha misangisangy dia hoe miala eto zany zao pasteur dia tonga ao an-trano dia afaka miantso an'ireo zanakao ianao re ambassadeur kely avy isakafo zao tsika mianakavy ny ambassadeur zao isakafo atory ny ambassadeur ifo ny ambassadeur andeha hiantsena ny ambassadeur andeha hitsangatsangana ny ambassadeur asa ho aiza koa ny ambassadeur dia sainao amin'izany ny toeranao ny fihetsikao izay ho fitafinao izay ho fiteninao fa hivoaka ny ambassadeur inona ny fenitra mifanaraka amin'izany masina sarobidy mendrika loatra tsy takatra ny saina manana toerana lehibe izany toerana hametrahany tompo hametrahany soratra masina ny mpanompon'Andriamanitra zany hametrahany soratra masina hametrahan'Andriamanitra anao zany pasteur hametrahan'Andriamanitra anareo ry zanako hametrahan'Andriamanitra anao dada hametrahan'Andriamanitra tsika mpanompon'Andriamanitra nasina loatra zany Ary zany no mahatonga an'ireny hoe raha vao misy anankiray
ohatra pasteur manao zavatra tsy mety any amin'ny toerana misy azy dia ny pasteur rehetra ny voatiatia. Mora hita. Ahoana moa ilay fiteny malagasy? Hazo avo sady hoe mora hita. Mora hita. Ataovy misy zavatra ataonareo moa izy telo-dana dia zavatra kely tsy tohinana akory azy dia fantatry ny olona ianareo iny ilay zanaky pasteur ao Isotry Fitiavana. Raha tsara moa ny atao indray tsy dia hita loatra. Raha zavatra kely tsy mety fotsiny dia efa hita hatramin'ny dia tongotra ao hoe teto ny nametrahany tongony, teto mihitsy izy le mipetraka. Satria ambassadeur ianareo, satria ilay miavaka ianareo, satria ilay tokana amantany ianareo, satria ilay spesialy ianareo. Azalahy tsara nesany. Fa mahita anareo ny fiangonana, iny ny ambassadeur anay. Iny ny ambassadeur an'i Kristy. Iny ilay solon'i Kristy. Ary jereo tsara fa misy motivation, misy reconnaissance. Tsy afoy an'izany olony zany Andriamanitra. Ary na atao hoe tsy fantatry moa hoe eto amin'ny firenetsika na ny firenetsika na ny ambassadeur atsika ny velany ve mandray karama sa tsy mandray karama, fa zany olona maso ivosolo tena ampireneny zany dia tsarovany zany, fantatry zany, ary tsy ho adinoiny izay naniraka azy zany, izay nametraka ndraikitra aminy zany, tsy ho adinoiny zany. Ary zao ny tsarovo pasteur, tsy manadino an'ilay anareo Andriamanitra, lay niantso, lay nifidy anareo, lay nanendry anareo, lay nametraka anareo hoe eto ianareo solo tenako. Tsy anadino anareo Andriamanitra. Ndao momba sokafo ny Isaia, io mba teny fanevako io dia mba azaraiko aminareo. Isaia 41 toko faraka amby 7. Vakitsika manomboka eo amin'ny andininy fahasivy dia faranantsika ataontsika amin'ny andininy fahavalo mihitsy azy tsy manino, dia faranantsika ery amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ery. Dia tena raiso pasteur, raiso io hanapiko anareo, hanapiny tompo anareo raha teo amin'ity asa sarotra sy makadirina ny endreny tompo atsika menakavy ity. Ndao momba vakitsika, ndao mba miaraka tsara mihitsy tsika. Ndao amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny andininy fahavalo, Isaia 1:7 ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay nofidiko, taranaki Abrahama sakaizako, ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany ary efa nantsoky avy tany an-tsisiny, ka nilazako hoe mpanompoko ianao efa nofidiko ka tsy mba nariko. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitrao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Iny mitantana anao amin'ny tanànan-kavana ny fahamarinako aho. Iny romenatra sy angay azy rehetra tezitra aminao. Ho tsinotsinona izy, eny ho levina izay miady aminao. Ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao. Ho tahaka ny tsinotsinona sy mizava-poana izay miady aminao. Fa izaho Jehovah Andriamanitrao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Assurance io, aza matahotra fa assure anareo, satria ilay naniraka anareo no efa miteny miazona anareo sy mijery anareo ary mitsinjo anareo. Aza matahotra. Aza mieritreritra koa hoe milamina tsara, satria misy miady aminareo, misy manenjika anareo, misy tsy tia anareo, misy ankahala anareo. Fa maheriza. Dia jereo amin'izay ilay andininy 4:10 lay nivakiana teo tao amin'ilay Korintianina faharoa. Satria ny antony hanatanteranareo ny asan'ny tompo
ny antony mampisy anareo raha teo sy antom-pisinareo hitorianareo ny filazantsara dinona lay andininy 420 io ny fitiavan'ny Kristy eny manery anareo. Teren'ilay fitiavan'ny Kristy anareo, teren'ilay fitiavan'Andriamanitra ianareo mba hitoro ny filazantsara, hiantsoantso fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra. Sady zay le teny eto, teren'ilay fitiavan'Andriamanitra ianareo iteny hoe mihavana amin'Andriamanitra ianareo, mihavana amin'Andriamanitra ianareo. Ary zany ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra maro amin'ny soratra masina, na iza iaino na iza tsy iaino dia torio ny filazantsara. Ary ambarao zany, ambarao zany. Ary iza matahotra teny notoriako tery Ambohidro Anteroka dia la Ezekela raha tsy diso toko 2 sy ny 9 voalohany amin'ny toko 7 zay ny antsoan'Andriamanitra azy ho mpaminany. Dia ao anatin'izany misy hoe misy maditra, misy mafiatoka, misy tsy te hiaino, fa ho ilay tenin'Andriamanitra hoe torio ihany, ambarao ihany, lazao ihany, na hiaino izy na tsy hiaino izy, fa ny fitorianao sy ny fanambaranao sy ny fampianaranao dia aneo amin'ny olona fa efa nisy mpaminany ny teny teo. Ary indro apetraka ao ambavanao ny teniko, ary rehefa nateliko ny tenin'Andriamanitra dia mamy toy ny tantely tao ambavako. Ry havana malala ao amin'ny tompo, tsy mora ny asan'ny mpitandrana, tsy mora ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra zay efa nofidiany tompo sy efa nantsoiny, ary dia mampiomana anao pastera. Mbola hitomany amin'ny tirara ty, ary zary havana efa nitomany tamin'ny tirara ty, ary io vadiko efa nitomany. Tonga avy nitorony tany ambanivohitra Andry mandeha, dia niziny be kiboko. Ena Jesosy ty mahazo ty, efa tena tsy mahazo aina intsony dia niantso mpiandry, niantso dekona, 3 sa 4 tao an-trano andro alina, eto ambavaka za efa tsy afaka mitsangana intsony. Dia niteny manao hoe andao atazominareo fotsiny ny tanako afaka mandoalika amin'ny tompo. Tsy fantatro izay mahazo raha mbola velona rampitso. Vita ny fandoalehana ny vavaka, ary ny vavaka tsotra tombora mbola sitraka ao dia aneho ny voninahitra ao. Dia nangaroaro te andoha ary havana, dia lasa nandeha nandoha. Tantano ray ivoaka ao tokotany, ny voaka avy any ny spaghetti tsy tapaka, nefa masaka tsara io no hoanina, ary mbola notsakona, fa dia ny sotomona ohatra ndreny volo sotomona avy any an-kibo reny. Mbola hita raharaha amin'ity azy ty, vonina ve pastera? Mbola afaka miala? Fa ny fitiavan'ny Kristy no manery, ary tsy maintsy mitoro ny filazantsara, tsy maintsy mampielo ny filazantsara, tsy maintsy mizara ny filazantsara. Ary tao anatin'izany ry havana malala ny tena ny irako tsy namelako tao ambavako mitsy, fa rehefa hitoro teny na mpianatra dia iraiko foana ilay hira hoe sambatra aho. Ary ohatrany nalainareo teto zay hira zay hoe sambatra aho, sambatra aho, sambatra aho noho ny amin'ny raha. Ary ezaka amin'ny asambatra anao, za efa sambatra, fa ezaka asambatra anao. Ary zany pasteur ny missiontsika, efa sambatra sika ao amin'ny tompo, fa ezaka asambatra andreto vahoaka an'Andriamanitra be dia be reto. Mahereza ry havana, ho tahin'Andriamanitra anie ianareo amin'ny iraka lehibe nametrahan'ny tompo anareo eto amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana ity. Mahereza ary matanja mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, ry ambassadeur an'Andriamanitra. Fa anafiery anareo izy no ilay fitiavan'ny Kristy izay manery anareo, ka hitorianareo ny filazantsara, hametrany anareo mpanompo matoky eo anoloan'ny voninahiny. Ka raha ho avy iseho any amin'ny raha lanitra izy dia hiteny aminareo hoe ry mpanompo tsara sady matoky, natoky tamin'ny kely ianao, tendreko ianao anapaka ambe, ary dia mitira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ry fiangonana malala, afatra lehibe faharoa izay omen'ny tompo antsika dia zao: mihavana amin'Andriamanitra ianareo. Avereno hoe sany
teneno le namanao akaikinao mihavana amin'Andriamanitra ianao hoe fa za efa mihavana aminy. Teneno mihitsy izy, mihavana ianao amin'Andriamanitra fa za efa mihavana aminy. Tadidio zany, mihavana amin'Andriamanitra. Lay mihavana amin'Andriamanitra eto ry havana dia zao havan'Andriamanitra ianao tsara fihavanana amin'Andriamanitra. Fiombonana zany, firaisampo zany, firaisan-tsainy zany, fiombonam-panahy zany, ary mbola ao anatin'izany no hoe fifanampiany zany. Firaisana lova izany. Ny olona mpihavana dia miray lova. Ny olona mpihavana dia mifanampy. Ny olona mpihavana dia mifankatia. Ny olona mpihavana dia mifanaiky. Fa zao moa ry havana efa mitsimbadika ny raharaha. Fa aleo veritsika alakala mpihavanana toy izay veritsika alakala ny vola. Fa ny mpihavana tena mihavana. Ary ilay tena mihavana dia izao, iray ihany izy, iray vatsy iray aina. Ny rahako mikorina any amin'ny ranao, satria ny rany Kristy no nanadiovana antsika ary mikorina ao anatintsika. Ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia iray ihany. Lay irayntsika dia iray ihany. Ny lanitra ivatanantsika dia iray ihany. Ary raha miala etyntsika dia ho amin'ny tompo iray ihany. Inona mahatonga ny serafin ivavaka ho ao amin'ilay Andriamanitra ray, ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Inona ny mahatonga hitory ny filazantsara sy hampiely ny filazantsara ho ao amin'Andriamanitra ary ho voavonjy ho any amin'ny sainana mandrakizay? Fa inona ny mahatonga anao hivavaka? Zany ihany koa ary mitovy tsy misy hafa amin'izany. Ny havana. Eto moa zany dia ambara mihitsy hoe miangavy ilay mpanompon'Andriamanitra, mihavana amin'Andriamanitra anie ianareo. Mihavana amin'Andriamanitra. Mihavana amin'Andriamanitra. Ny fihavanana amin'Andriamanitra ry havana dia tahaka nataon'i Job ny ohatra anankiray. Ahoana moa zany olona tsara fihavanana amin'Andriamanitra tahaka ny ry Job zany? Fa any amin'ny Job dia misy an'izao teny izao hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia maninona? Tena miadana. Ary zany no iavian'ny soa aminao. Rehefa tsara fihavanana amin'Andriamanitra ianao dia manana fiadanana po, misy pe ao aminao, misy fandriampahalemana ao aminao. Ny olona tsara fihavanana amin'Andriamanitra dia misy fiadanana, misy fandriampahalemana, misy firaisan-tsaina, misy fiombonana, misy filaminana ao aminy. Rehefa Fjkm Isotry Fitiavana, rehefa tena tsara fihavanana amin'Andriamanitra isika, rehefa tena tsara fifandraisana amin'Andriamanitra isika, rehefa tena mifankazatra amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, ny fitadidiana sy ny fampiarana ireo fampianarana izay omenanao isan'alahady na amin'ny fotoana rehetra, dia milamina ny fiangonana, mirindra ny fiangonana, miadana ny fiainanao, milamina ny fiangonan'Andriamanitra. Ary ianao aza mahatsapa mihitsy hoe milamina zany. Tsy mba sarotra, tsy mba sarotona, fa mora. Tanareo la hira mialohany 10 minitra ho any ankizy sy ny tanora teo. Zaza. Maninona le tononkira? Ahoana ry dekona ohatra mahafinaritra misy dekona tsara feo be ato. Tiako mihitsy. Ahoana le izy? Tompo ovainy foko mba ho mora narina. Toy ny ainy zazakely tsotra sady zany olona tsara fihavanana amin'Andriamanitra. Tsara fihavanana amin'Andriamanitra. Tsotra sady marina. Tsy mialina. Tsy maditra. Tsotra. Jereo hoe le namanao akaikinao. Tsy mialina ve izy io? Tsotra kely ve izy io? Mora ve izy io? Mora. Rezo ny dekona mahafinaritra mihitsy. Mahafinaritra. Mora, tsotra sady marina. Mora raha miasa, milamina tsara. Tsotra. Aza matahotra anao pastera, reo le tsotra sady marina, tsara fihavanana amin'Andriamanitra. Mora lamina. Toy ny any zazakely. Raha misy miadiady kely reo dia vetivety ihany dia tiandray mibomboanao. Mihavana kely. Tsotra reo. Ary zany koa reo fiangonana malala reo, tsara fihavanana reo, tsara fihavanana amin'Andriamanitra reo, tsara fihavanana amin'ny samy izy reo. Ary zany ry havana malala. Mba hanetanako antsika fiangonana. Andao rentsika mba hifankatia. Andao rentsika mba hiavana aloha e. Ataon'ny olona ahoana no hijery an'Andriamanitra izay tsy hitany masony, tsy ho hitany mihitsy zany. Ary zany voalaza ny soratra masina. Kanefa ny rahalahintsika izay hitany masosika, isika samy isika aza tsy mifankatia ve? Tsy mihavana.
rehefa tena mirahiny isika, rehefa tena mifankaty isika, tsy misy tsy ho tanteraka zay kasaitsika. Toy izao hoe zao abolana sy fahendrena malagasy zao. Tondro tokana, azo tokana, akanga maro, say mitambatra vato, mita be. Ianao zandry fiangonana. Ianao zandry fiangonana. Andao iraitsika. Andao iombontsika. Andao ananambatra ny herisika. Ary dia mampahery anareo diakona, mpiara-miasa akaiky ampitandrina, ianareo braony fiangonana, mahery sariavana. Samy amin'ny zara fanompona nomen'Andriamanitra azy ianareo. Samy amin'ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anareo ianareo. Fa rehefa tsara ny fihavana anareo, miombona tsara ianareo, manao tantsoroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra, saina miara-mihevitra, maso miara-mijery, fo miara-miteby fitiavana. Dia ilay fitiavan'i Kristy hampandrosony fiangonan'Andriamanitra. Mbola ho tsara lavitra no zao hita zao ny hoavin'ny taranantsika ny oriana sy ny fiangonantsika. Ary ampiaro eto lay teny sy anaram-piangonantsika manao hoe isotry fitiavana. Fitiavana. Tena mifankaty. Mahereza ary diakona, za tena mivavaka ho anareo, mampahery anareo, ho tahian'Andriamanitra, ho tahiany tompo ianareo, amin'ny asa anareo, fivelomanareo, misy mpanenjika anareo, misy mpankahaly anareo, mety misy ihany koa azy manao tsinotsinona anareo mihitsy, manondro tondro anareo amin'ny zavatra mety tsy ataonareo akory, fa mahereza Jesosy omba anareo, Jesosy omba anareo, Jesosy anafy hery anareo, ary hitarika anareo marina rehetra mba hanananareo fiainana mandrakizay. Ary jereo tsara ilay teny fampaherezana ho anareo. Ery amin'ny andininy 7:10. Ery amin'ny andininy 7:10. Ary fiangonana malala. Ary jerentsika fiangonana rehetra zany fa ho antsika rehetra zany. Ahoana ny andininy 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe teneno hoe ny tenanao efa tonga olom-baovao aho zao. Teneno koa le namanao olom-baovao amin'ny Kristy ianao. Pastero, reo le fiangonana, le olom-baovao amin'ny Kristy. Efa lasa ny zavatra talony rehefa tonga vaovao ireo. Ary dia mahereza fa ianao le ambassadeur miara-miasa amin'ny olom-baovao amin'ny Kristy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.